Taranja taekwondo kosa indray nanatanteraka ny fiadinan'ny tompontakany Madagasikara nanomboka omaly sy ny farany androany ihany koa ny eo amin'ny fédération malagasy ny taranja taekwondo WTF. Zavatria androany zao moa zany dia ny championnat de Madagascar ny taekwondo zay andraisan'ny catégorie rehetrarehetra anjara manomboka hatrany amin'ny poussin, pépé, benjamin, minime, cadet, junior, senior. Dia mitsinjara ho roa zany io faninanana io ny androany sabotsy misy amin'ny poussin, minime ka benjamin dia ny rapitso junior, senior. Makasika na atao hoe vaovao mandeha anatin'izy ity misina fédération anankiroa, inona ny azonao ambara makasika an'izay? Tsy misy ambaraka eto fa tsy misy fédération anankiroa zany eto Madagasikara. Fédération izay mbola mijoro ara-dalàna dia ny fédération izay nividiana tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2018. 2018 zany mbola tapitra mandat dikan'izany izahay izay mitantana eto noho ny tsy maheo amin'ny président fa lasa namitahiraka. En place Christelle STA Michel Escapara. Zany hoe mandrapahaviko Christelle zany dia nareo no STA Michel Escapara. Mandrapisin'ny élection mandrapahaviko mandat zany. Minima -2 44 kilos. Zany hoe ny fisina eto zany manapitra ny mandat ny fédération izay amin'ny 2018 zany hoe mipita any amin'ny fifidianana comité exécutif vaovao Benjamin